tafasaraka aminao ary tsy mandreny feonao sotranao nefa ry tompo tamin'ity andro na dia manjombona aza ny lanitra dia ataonao kosa mazava izany no ny tenin'Andriamanitra izay jiro sy fanilo ary mitondra aina sy hery ho an'ny rerakampo ho an'ny kivy ho an'ny maratra no ny atom-piainana maro samihafa ho an'ny vesatry ny tebotebo sy ny ihany amin'ny fiainana ny amin'ny ankehitriny ny amin'ny ampitso amin'ny zavatra maro fehezina amin'ny teninao hoe fahoriana eto amin'izao tontolo izao nefa no ny teninao izay fanambaranao sy nampanambaranao ny mpanomponao dia mahita toro zahay fa tsy matiantoka ny mino anao tsy matiantoka ny fititra aminao tsy matiantoka ny matoky anao amin'ny zavatra rehetra fa Andriamanitra dia momba izay momba azy ary manamarina ny teniny ka na inona adiny na inona fisedrana mety mahazo azy dia lay mazava lay mahatoky Jesosy Kristy lay tsy miova ary tsy aiovana no miteny aminy hoe fiadanana ho aminareo ho voninahitro Andriamanitra ny izay rehetra natao teto amin'ity toko masina ity ary mbola hatao fa avy aminao zany ary ho anao mirery amin'ny anaran'i Jesosy amen. Fadendrina ry avako mbola manolotra ny fiarabana sy faritso indrindra mba mitomboka dia mitomboina amintsika tsirairay avy an'ny fahasoavana sy fiadanana ho amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy amintsika. Ny filazantsara araky ny jaona mbola horaisitsika amin'ity fampianarana manaraka ity. Ny filazantsara araky ny jaona amin'ny toko fa5:10. Ny filazantsara araky ny jaona toko fa5:10 horaisitsika amin'izany ny andininy voalohany ka hatramin'ny fa5. Jaona toko fa5:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fa5 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy arahantsika mamaky zany. Izaho no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Efa madio raha teo ianareo no miteniko izay nilazaiko taminareo tomoera amiko ary izaho aminareo tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia tozanyko ianareo raha tsy miray amiko. Izaho ny voaloboka ianareo no sampany izay miray amiko ary zaho aminy dia mamoa be izy fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona. Amen. Ny fisehoan'Andriamanitra zany mbola antony izay dinidiniantsika nandrisy ny herinandro maromaro dia mikasy natao hoe epifania. Ary rehefa Andriamanitra miseho dia tokana no antony
dia ny hoe hahatanteraka famonjena ho an'ny olona, dia maneho ny voninahiny izy, maneho ny fitiavana izy, maneho ny heriny izy, maneho ny fahefana izy. Amin'ity herinandro ty kosa dia tonga hafa ny fijeriny amin'ity hoe fisehoan'Andriamanitra, satria araka ny voasoratra ao amin'ny perikopasika dia hoe mamaly ny asan'ny olona izy. Dia matahotra ny sasany hoe satria tsy lavrary ny asako, ka raha tonga Jesosy ampamoaka amin'ny asako ho sahirana aho. Nefa tsy zany ny fikendren'Andriamanitra, fa ny azoko tobo tokoa, fa tsy anatsiny aho amin'ny hambo izay ahatongavan'i Jesosy. Fomba azony miteny araka ny tenin'Andriamanitra izay nomena antsika teo hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao dia ataoko ho mpanapaka ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Fa atokiana be fifaliana faharavona amin'Andriamanitra. Ary izay ny fikendren'Andriamanitra hoe raha avy izy dia raha ny asa dia mba asa mahavokatra ho an'Andriamanitra ny asako rehetra. Rehefa izay dia manamboatra izy ary dia milaza indrindra io teny amin'ny andiny faharoa hoe ny sampany rehetra hoy izay mamoa dia amboary mba hamoa bebe koa, ary amoa tsara izany, ary amoa indrindrandrindra ho an'Andriamanitra izany. Ary tenyriny Jesosy raha teo nefa laza tamintsika hoe izao ny fidenareo izy ka manendrenareo mba handeha sy hamoa ary aharetan'ny vokatrareo. Eo kakin'izany kosa na eo an-daniny izany dia manahirana raha mahita toy ny aviavo ny tompo manarobona, nefa hitany fa tsy misy voa aminy dia aonao izy esory kapao io fa manimba ny tanao izy, satria maka ny tsirony tany nefa tsy afaka mamoa ho an'Andriamanitra. Ary tahaka an'izany na mitovitovy amin'izany ihany ny tenin' Jesosy tamin'iretsy Jiosy izay, na nehoana famantarana fahakakana maro samihafa, nefa nino ve tsy nentineny, tsy nentina ray an'ny tompo dia aonao ny tompo Jesosy zany. Ny fanjakan'Andriamanitra izy dia esorona aminareo ary nomena ny firenena izay mahavokatra izy. Andriamanitra dia mamokatra ho asy ianao, ary nainao zanak'Andriamanitra koa dia tiany hamokatra tahaka azy isehon'ny voninahitran'Andriamanitra ary koa ho famonjena ho an'ny maro izay mbola tsy mahalala. Ka momba nyty hoe famoazany ity dia zao ny zavatra hita, misy tokoa ny mamoa kanefa mamoa ny tenany, ary misy koa ny mamoa ifaliana dia mamoa ho an'Andriamanitra. Ahoana ny hoe misy mamoa ny tenany ihany, dia tsy inona izany fa tsy mikendriny afa-tsy ny azy ihany, tsy mahafantatra afa-tsy ny hatanteraka ny sitrapony ihany. Ary tsy vitan'izay fa zao ampiasainy ny zavatra rehetra azon'ny tompony, namany ampiasainy, da tsika zany. Ary tsy namany ihany fa na Andriamanitra aza dia ampiasainy. Mety ampiasainy ny Andriamanitra ve? Mampiasa n'Andriamanitra izy ve hatanteraka ny sitrapony? Tsarovy amin'izany ny tenin' Jesosy mitady anareo izy no mihinananareo mofo ka voky. Mihinana mofo ny olona dia hoe avy ataonay ho mpanjaka ianao. Ary rehefa nandra Jesosy ny ala teo dia inona indray? Sosotra izy ireo satria tsy tanteraka le filana da ho aminy sarotra izany. Misy raha teo moa nanaovan'Andriamanitra soa ary tsy vitsy ny olona ireny rehetra ve dia mahatsiaro ankasitraka an'Andriamanitra ary hoe mba hanolo tena hamokatra ho an'Andriamanitra. Jerentsika ny tantaran'izy vololahy boka samy diovon'i Jesosy firy sisa mba nahatsiaro hoe ankasitraka sy ideran'Andriamanitra raha ihany. Misy volana Kristy tsy nahay ny saotra fa rehefa azoko ny laiko eo veloma. Ianao ry Jesosy rehefa sahirana andray dia tonga eto ndraiky aloha maka fampahirizana eto zany ndriavana azafady sy hoe mametsiny anao zany fa mampandinika atsika izany. Aoka tsy amin'ny matery anao ihany zay no atongavanao eto. Mihoatra lavitra n'izay veritsika no man'Andriamanitra ho antsika. Fa raha sanatrika hoe hanompo ny tenako any dia sanatria mandoka lavaka ho an'ny tenako aho ny mpanao eviteny anankiray. Sarotra zany. Zay le hoe manao an'Andriamanitra ho fitaovana. Ary takan'izany nahazo any Safira, ino moa no nahazo azy? Tamin'ny andro ny fanahy masina Pentekosta, ny tany ny fanahy masina avokoa ny rehetra dia hoe hatramin'ny fanana no mena, hatramin'ny taniny dia namidy mba hiantrany reo mahantra tao Jerosalema fa izay. Dia mba tonga koa nany azy Safira dia hoe te koa ny anjaranay kanjo inona ny zavatra niseho? Inona ny zavatra niseho? Nandanga satria tsy olona no mandangainao ny fanahy masina tamin'ny alalan'ny Petera apôstôly fa Andriamanitra no mandanganao. Ary reo va tsy anao any fa ahoana moa no mandanga amin'Andriamanitra? Afo zany ny fony. Aizy ty fikendrena fiatsarambelatsiona treny rehetra ary indrindra hoe rehefa mba manao an'Andriamanitra kosa hay zay le hoe fahafolo-karena. Kandrontsika eny amin'io. Marakitoko fa tena andeha ny fahafolo. Tsy niditra ny raharahako satria tsy nanao fahafolo-karena.
hay mamona ny tompoina fa tsy Andriamanitra. Dia Andriamanitra dia anaiky ampitovizina amin'ny mamona ary nila atao fitaovana notona amin'ny mamona. Tsy Andriamanitra manompo sampy, ny Andriamanitra tsika ary zay manompo sampy ozy izy fady indrindra tsifitra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ampitandriamandra be zany. Dia io nampitairany Paoly indrindra fe zay hoe maro mandeha zay nazaiko taminareo matetika ozy fa mora lazaiko any amin'ny kehitriny amin'ny fotomaniny tena miala elo lalina inona mataona lasa fahavalony amin'ny fijalian'ny Kristy zany hafahafa zany mino amin'ny Jesosy nefa lasa fahavalony. Inona ny antony? Mitsibony no Andriamanitra misy, ny famenarany no voninahiny satria tsy misaina any amin'ny lanitra izy fa misaina ny amin'ny tany izy. Io le hoe manao hoe fivavahany kibo azatsiny amin'le fiteniny sasany vavaka izy fa manao fivavahany kibo izy ka lazainy zany apôstôly hoe zay va amin'ny tany tokoa dia amin'ny tany izy. Ny momba ny ety an-tany any no lazainy, momba ny ety an-tany any no lazainy ka fakapanahy io zay mandrendrika mihitsy tsy vitsy raha tsy mitandrina izy amin'ny fanatonana ny tompo, amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fiheverana zany hoe finono amin'izao tahakany hoe lazaina hoe manaraka fivoazam-panahy hay lasa mandetika azy dia mahatonga fandringanana sy fahaverezana hoe Paoly amin'ny Timoty voalohany toko faina andiny fahasivy aveo izy lasa Andriamanitra no zoniny zay tenin'Andriamanitra no teneniny ratsy kitaka ny ao zay filazany azy anganongany fotsiny ary tena poizina mamena satria diso hevitra izy, diso fandray. Dia tahaka ny olona moa dia hoe dia ataoko zay avokisako dia anangona nitsofotra aho izy dia iny sinenitra tsara dia ataoko ondana mihitsy azy angamba ny vola makarenako sy ny sisa moa natao ny sasany lehibe olo reny. Kanefa hoy ny tompo rehefa mahita azy adala anio moa izy misy orona aminao ny hainao satria manao ny lanitra mitovy amin'ny tany ary marina manao ny tany ho lanitra. Ary rehefa zany dia tsy misy fanambinana, tsy misy fitahiana ho anazy satria lasa mifahatehezeran'Andriamanitra no miaritra aminy, lasa fitsarana ho azy ilay fanatonana an'Andriamanitra. Eto ary dia hoe mahavokatra ho an'Andriamanitra ka mahafaly ny tompo amin'ny asany. Nahoana hoe mahavokatra an'Andriamanitra? Raha tsy mihina aloha dia izao hoe matrotraka azy zany teny zany ifaty-piaina no efa be ny asa, be ny herena, be ny fahaseranana mbola hiasa ho an'Andriamanitra ndray zany nataony sasany ka iteny io dia tsy natao an'izay tsy mino fa lasa mahavakitratra azy aby fa ho anao zay mino ary ho anao zay mbola te hino ny teny toy izao hoe mahavokatra ho an'Andriamanitra ary manaiky amboariny ho anao zay vonina mbola andeha ho amin'ny finoana. Inona ny antony? Raha nanandra ianao ary hitanao fa tsara Jesosy ary hitanao miasany teo amin'ny fiainanao fa tsy namboty anao izy fa nanandratra anao izy, tsy nanimbanao na nampahory anao izy fa nanafaka anao izy ary naharavo ny fonao izy. Raha resy lahatra aminao, raha resy lahatra ny amin'izany ianao dia izao anao tahaka nyro mpianatra zay hoe tompo ao ampitombohy ny finoanay, ampitombohy ny finoanay. Hitanao fa zava-dehibe ty finoana satria ny mino no hovonjena ajiny ny finoana io fa manokatra ny fanana idy ny fanjakan'Andriamanitra zay tsy hainy minona ovinana miandrandra fiadanana izy, miandrandra fitsarana izy, miandrandra fahasoavana tsy avy no lay izy satria lay tompo dia Jesosy dia lavo ny tsy hiteny na raha hiteny dia ataony toy ny fitaovana ihany. Inona ny tena fitendren'Andriamanitra? Tsy namisatra entana fa natonga famonjena fitahina ary dia manampy indrindra eo amin'ny tsara metoko fasivy amin'ny roapolo andiny faraka ambiny folo hoe ny fihevitra zay iverako anareo Jehova dia tsy natonga loza sanatria fa fiadanana zay ka zay mahavokatra ho an'Andriamanitra no mahazo fiadanam-po. Raha asan'Andriamanitra marina ataonao na firy-taona nanaovanao azy afaka hiteny ve anao mahatrotaka any asanao Jesosy nampahory anao ve ny anao ny asan'Andriamanitra, mampahory anao ve ny mino n'Andriamanitra, mampahory anao mampijaly anao ve ny mandray tenin'Andriamanitra. Sanatria zany zay afafon'ny olona tokoa no jinjanao izy raha ho an'ny nofony izy dia mijija fahasombana fa raha mafy ho an'ny fanahinao zany hoe ho an'Andriamanitra dia jinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy zay angediny izy. Ny olona tsy mahalala ny hevitra fa maty antoka ny mandray tenin'Andriamanitra sambatra ianao ry avaka raha tonga ary tonga tsy vizy tahaka an'izao amin'ity andro ity zavatra lehibe izany. Fomba ahoana ary no avokaranao n'Andriamanitra ary hitsinjana ny fiainana mandrakizay sotra ny valiny fototra lehibe dia ny hoe miorina sy mitombo amin'ny
soratra masina amin'ny tenin'Andriamanitra irery ary ny tenin'Andriamanitra no itombotsika fahalalana ny aminy, fahalalana ny fitiavan'Andriamanitra, fahalalana ny fitarian'Andriamanitra, dia rehefa izay mitombo ny finoana, zany hoe ny fahatokina azy sy ny fahakatoavana azy. Rehefa matoky masy dia valy araka ny teny Jesosy hoe zay tia dia mitandrina ny teniko izy. Lasa sy faliana fa tsy zeko ziko ange nazony Jesosy fa izay lalàna zay tsy manaraka an'ity dia voan'izao sinsisa verenantsika vakina indrindra any amin'ny evitikao sinsisa eny moa dia moa amin'ny sorana fa ny boky 5 ny pentateko amono zany zay fata Mosesy dia ao avokoa ka dia hoe fivavahan-dalàna izy ty tsy fivavahan-dalàna ny baiboly fa fampianarana ny amin'ny fitiavana an'Andriamanitra amin'izay izy. Ka rehefa fitiavana io dia mitandrina zay lazainy lalàna dia vokatry ny fitiavany antsika namezany azy ary vokatry ny itiavantsika azy koa no hankatoavantsika na hitandrematsika mba hananantsika voraisana velona aminy. Zay hoe mitombo amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa zany dia mitombo koa ny asa tsara rehetra. Ny asa tsara rehetra, ny asa moa vavolombelon'ny mpiasa na hoe nipainga ny vavolombelon'ny mpanao azy hoy izy dia izao mba hasa avokatra tsara satria ny tenin'Andriamanitra miasa ato amiko mahatonga aina hery hoe mpanaraka an'Andriamanitra zay le hoe finoana velona miteraka asa izy zay. Ka rehefa zay dia asa tsara novokarin'ny olona zay nandray tenin'Andriamanitra satria ngamba misy tsara nohatra ny tenin'Andriamanitra. Zay ananako zay novokariko, zay ananatsika zay no asehontsika, zay sasa eo aminao tenin'Andriamanitra velona alao izy asa dia honao izy ary amin'ny tenin'Andriamanitra androany izany voalopoko ao izy ianareo misambany zay miray amiko zaho aminy dia mamobe izy ary mamoa araka an'Andriamanitra satria Andriamanitra no tsirinaina, Andriamanitra no hery, Andriamanitra no fahaleovana ho ipaoka zay miasa ho amina. Raha misaraka amin'ny tikosinareo dia tsy mahay manao na inona mitombo aza amin'izany amin'ny tenin'Andriamanitra ry avako. Raisy ny tenin'Andriamanitra ho Paoly sabatry ny fanahy akoa aoka ny tenin'ny Kristy toetra betsaka ao aminareo. Dia io na zay mitoroteny sasany hoe azafady amin'ny fiteny ao isika atavy ny tenin'Andriamanitra. Gaga amin'ny sasany hoe aonandray zany fiteny zany io dia niraisiny tao amin'ny Isaia fa nazy ny tenin'Andriamanitra miaino dia minoa zany hoe ino tsara ny tenin'Andriamanitra dia hanzay tsara ho izy dia aoka ravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo. Isaia 5:10 zany ny tapany faharoa amin'ny andininy faharoa zay. Ka sarotra ny andro zany misy antsika rehefa kely na mariry ny tenin'Andriamanitra ato amintsika dia mazovana be dia be, lasa matavy ny poizina sy ny pentina avy amin'izao tontolo zao tsika olon'Andriamanitra tsy ary zay mazava tsara ny teny Jesosy ato hoe ino moa firazany azy hoe sampandrehetra eo amiko tsy mamoa esoriny, sampandrehetra zay mamoa kosa dia amboariny, zany hoe dioviny dia esorina fakapaika ny pentipentina tsy rehetra io lazay tena any am'breo hoe esoriny sy le voniny tao ny asa maty rehetra mba ahitantany tsara ny tenin'Andriamanitra dia olonaka dia hitombo izy. Zava-miseho dia mampalahelo fa na dia eo aza ny tenin'Andriamanitra na eo aza ny olona zany hoe manana baiboly eo amin'ny tanany na ao an-tokantrano dia izao tsy mandroso izy, tsy mandroso satria tsy manokatra baiboly izy ary dia sombony kely ihany. Marina ny tenin'ny Paoly hoe sombotsombony kanefa Paoly arabe falalarabe sombotsombony ka ny sasany zara raha teny ray fotsiny any niraisiny dia ao ny tompony amin'izay ny teniko izy tsy mitombo ao anatinareo anka tsy mahagaga mora voatafika mora reraka izy arak'izay ndrava aza manao ny tena nao tsy mendrika ny andray ny tenin'Andriamanitra nataon'ny tompo aso anao ary zany no teny tamin'ny hatramin'ny voalohany hoe soraty tonga tamin'ny mpaminany ny tenin'i Jehovah dia hoe soraty na hoe izao no lazain'i Jehovah. Ka tandremy tsy hoe zara raha nokatra baiboly ary misy na tia azatsena tamin'ny hoe fitondranana ny tenin'Andriamanitra fa nanarana sy fampianarana teto fa izay hoe fahano amin'ny tenin'Andriamanitra ny olona dikany teny hoe mba tsy teny ray ihany. Misy fe izay teto fitomboteny ty zao liko atoko fa 10:20 ihany ny fantany diny voalohany ka hatramin'ny 30 momba ninony zay ny zanak'Adala isaky mitsangana izy dia fantatrao fa zay ny zanak'Adala ary azatseny amintsika fa zao asiany tovolahy keny anaram-bositra izy rehefa hitany eny ry ranony izy hitanareo fa tsy manome voninahitra ny tenin'Andriamanitra dia matory izy indray mandeha dia hoe indray fa i lasa indray le zanak'Adala dia teny zany kanjo liko atoko fa 7:20 fa hafa indray momba an'izy indray io momba ny zaka io
dia misaotra ny tompo fa nisy fivoarana dia nanefarany tompo teny momba ny Zakaiosy fo izy dia nianika ny afo izy naniry mafy ahitany Jesosy ny sisa sy ny sisa rehefa nandalo Jesosy dia nidina izy satria hoy ny tompo hoe anio tsy maintsy mitoetra eo amin'ny fivaliana tsy hosotra n'izany lay Zakaiosy mpamoretra revo tao amin'ny nisy te famorim-bola sy ny sisa indro nyvangin'ilay lay zanak'olona zay nilaza hoe zanak'olona dia tonga mitady zay monjy ny very vetivety teo indray dia miborikotry hoe zany tantary zany ray avana dia mampatsiaro an'izy andray ny zanaka ta dia miodikotiny eo raha io no ataonao dia ho sahirana ianao tafio avokoa ny fiadin'Andriamanitra rery hoy Paoly zay ny teniny tafio avokoa nomena antsika ny baiboly manontolo raha misy mampahalaina anao dia manatony aty makafampahirezana ary izay ny fampahirezana raisy voalohany amin'ny tiandro ity Jesosy eo le vony atoandro zay tsy mampitombo ny teninao lay vony zay tsy mampitombo na manakana ny fitiavako ny teninao Andriamanitra be dia be ny antony dia ho sasany hoe ka izy nge ka lalina loatra ka dia saika sandrina anao ny rana ny fanahy masina ka meo toerana ny fanahy masina zay ampianatra anao ny zavatra rehetra hampamoaka ny hevitra ny soratra masina aminao iaonanao amin'ny Jesosy tenin'Andriamanitra velona ary dia izany mofitariana tompo amintsika isaorana tompo masina tahaka an'izao ry havako tenin'Andriamanitra mikorotana ho aso anao sisa fa ny tompo ho tonga miteny aminao mivantana aminao ity apo miainoa dia ho velona ianareo rehefa zany atao amin'ny filaminana famendrena ny zavatra rehetra zay koa izy io azany mitatsika amin'ny toerana tahaka zao mahagaga ny olona maro moa zao dia hoe hanareo tsy matahaka ny ary dia mitapatapa be dia zany hoe felo fanahy masina dia miteny zay tena tia hoy ny tenin'Andriamanitra zay manorona ny asantsika eto hatramin'ny voalohany aoka ny zavatra rehetra atao amin'ny famendrena sy ny filaminana ho izy Korintana voalohany toko fefatra ambin'ny folo zany andiny fahavalo amin'ny telopolo dia izany misy orantsika ny tompo andaharana ny tenin'Andriamanitra ary tsy ndro tenin'Andriamanitra io fa nomeny ny tompo tamin'ny alalany ray aman-drenitsika keto fo izay oka azavona ny zavatra zay karaha Jesosy ny manome azy ao nanilazako hoe tiako ny anamba hanaovako azy zavatra sarotra zany raha izany nataoko dia zavatra hafa no mibaiko ako ao ny foko ny olon'Andriamanitra marina ny mpanompon'Andriamanitra matoky dia izay manome voninahitra ny fanomezan'Andriamanitra rehetra manaja izy ny fanomezana ary zany misy andratany voninahitr'Andriamanitra eo aminy ary zany no anandratany'Andriamanitra ny voninahiny eo aminy koa satria zay mitendrin'Andriamanitra ho azy ny fitiavany azy okaikin'izany dia misy tokoa mitoetra eo any fa tsy afaka mitombo izy zany hoe araka ny teny Paoly ronono ny menavitra amin'ny voalohany kanefa dia izao mbola ronono ihany dia ao no misy ronono nomeko anareo fa tsy mendrika any satria tsy mbola matanjaka ianareo mbola tsy matanjaka mandraka ankehitriny azy izy fa mbola araka ny nofy ihany nareo Korintana voalohany toko fahatelo any andininy rosy telo zay zany hoe tsy mety mandeha araka ny fanahy tsy mety mandeha araka ny finoana fa dia izao sitrapo maolona ihany dia zavy hoe dia afaka hibaiko an'Andriamanitra raha izany nataoko dia izany tafitohina ary lasa vato mahatafitohina ny tenin'Andriamanitra fa tsy hoe jiro sy fanilo zay manazava ny fianan-kombatsy ho amintsika anyzany satria misy nandray nefa indrisy fa miemotro ary ray tokoa ny teny Jesosy eto efa madio rahateo nareo izy noho ny teniko izay nolazaiko taminareo aoka hitombo fa zay mitombo zany no mandroso fa zay tsy mitombo dia miemotro ary zay miemotro dia tratsy ny fangatsiahana ary tratsy ny fangatsiahana tratsy ny fahalemena ary ny olona malemy dia mora tapoko ny devoly mora lavony zay ny tenin'Andriamanitra hoe tandreminareo zay mijorona manao fa hoe mijoro mba tsy ho lavo satria misy mikendry andavo anao dia ao ny tompo ny oloko marina ho izy dia ho velona finoana fa raha mihemotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko lasa fangahiazana tsy ho amintsika any sanabiby reto fa fokany favalo mitepolo arak'izay zay manana no omena ho ny tompo dia anana be dia be izy fa zay tsy manana kosa zay ananany aza dia esorona aminy aza dikany maolona zay fa izay nentinao asa manao politika ianao na manao fanentanana risety ianao ka raha hitenao ny hevitry maolona zay dia nafotoana olona maro ianao satria ny adevitry ny sasa masy dia hoe mba rariny ve zany dia hoe zay manana zay matavy zany mbola ka tavy ihany zay efa mahandra dia aoka mbola esorona koa
sia misy natao hoe contexte ny contexte de tsotra ihany de hoe omena be izy satria tia ny tenin'Andriamanitra izy mangehitahita ny tenin'Andriamanitra izy de atateraka aminy araka ny tenin Jesosy hoe sambatra ninona sy mangehitahita ny famarinana izy no mazava zay izy no vokisana azo atika hoe izy no vomaika koa ambitombony izy no vomaika hatavezy ny tenin'Andriamanitra fa misy mandray ny tenin'Andriamanitra dia tsy miraharaha izy misy manary izy de hono ny tenin'Andriamanitra aza omena ny amboa masina ataony zavatra maharikiriko azy ny tenin'Andriamanitra sambatra zay tsy menatra ny tenin'Andriamanitra fa ny tompony hitsangana eo aminy hanamarina azy rehefa zany tsy maintsy amboarina isika olon'Andriamanitra ary araka ny teny teo hoe amboarina isika ho izy mba hamoa bebe kokoa amboarina diovina zay amin'ny mahasampana miray amin'ny tena amintsika ahoana amin'ny hoe amboarina satria hita ny tompo tokoa fa misy fahalemeno misy fataterana misy fa tsy fahamarin zay mahatonga ny fahosana misy koa nefa fatoky-tena na fanamarina tena ao ary rehefa feheza zany dia zao hoe tsy ampy finoana na tsy misy finoana ary tsy ampy fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra ny olona zay zavany teny mpanao salamy hoe matoky an'izay ao izy anteno amin'izay ao manalanao ary matoky azy amin'izay alianao rehetra fa izy no atateraka dia fitahina ny dikan'izay dia zany ihany zany ny fatokiana azy dia fatokiana ny tenin'Andriamanitra ary miaraka amin'izay rehefa miaina an'io tenin'Andriamanitra io ianao dia mitombo mizara an'io raha teo ianao amin'ny fahamarinana vao maika koa hotondrahan'ny tenin'Andriamanitra ianao tsy maintsy tefena tahaka ny tanimanga no naharan'ny tompo ny fiainatsika mazana fantatsika izay am'laza an'izany dia izao no nanaovana ny tanimanga zay tiany atao fa amboarina izy bolesina izy avadibadika izy dia omena endrika izy ary tsy hoe tanimanga fotsiny ihany araka ny tenin'ny Paoly hoe vilany tany zay dia mirakitrarakitra sarobidy dia fanahy masina sy ny tenin'Andriamanitra zany fa oariny tompo amin'ny vola fotsy sy ny vola mena ny taranakilefona izy malakitony fahatelo zany dia nanaovany azy sasana amin'ny savony mpanasanambo izy ary indrindra arendrika amin'ny afin'ny mpandrendrika izy zavatra tsy mora izany nefa izao hoe zay no mahatsara azy zay no amirapiratany zay vao maika koa ampadio azy mba hitarafany voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny ary rehefa zany dia hitarafana koa ny voninahitr'Andriamanitra eo aminao zay tarafin'Andriamanitra zavatra lehibe zany epistily verina izy satria Jesosy miverina ao aminy Jesosy miaina ao aminy Jesosy miteny amin'ny alalany ny tenin'Andriamanitra madio ka hamelona izy adiany maty azy mahireza ary avako ny tompo tsy tiany ampahorony olona fa mitaky vonina aminy sy aminao dia ny hoe atoky azy fa raitiko izy miantra ny zanany tompo izy ka tsy amena ny mpanompony angay ay na ho afabaraka ary tsy nisy zany Jesosy naovina tsy nanala baraka na mamela ho afabaraka zay manompo azy fa zay mame voninahitra amo izy nomeko voninahitra olona manaiky dia manaiky toetra tokoa mpiasa tsy mahazo enatra hoe Paoly tamin'ny Timoty afaka mizara tsara ny tenin'ny fahamarinana misy ny fitsapana taon'Andriamanitra misy ny fisekana taon'Andriamanitra matoky zanaka tiany ianao matoa amboariny tsy fatiantoka na fahavoazana anao mino ary dia mampahery atsika ny tenin'Andriamanitra hoe aza sasatra tsika ho izy raha anarina fanamboarana fanatsarana io mba na dia volany tany azy aho dia alaraka ny foko saka ny fon'Andriamanitra zay mame amin'ny fahafenony ny fitiavany rehetra amin'izay nahy hananganana ho tena zanaka ary zanaka tena mandobo azy tsy tiany zavatra ianao ho very ka rehefa zay mitomboa amin'ny asa tsara mahavokatra ho an'Andriamanitra ary meteza ho amboariny dia misavotra azy isika ny amin'izany miasy ny amin'ny zanany zao koa mifalemetsika dia miray fo miray mivavatra isika hoe Jesosy eo ampio zay ampio anao ampio aho atoky anao amin'ny fitondranao azy ampio aho mitombo fitiavana anao tahaka an'izay mitiavanao na dia siraka kely aza na sombotsombony mba hitiavako anao hitiavako ny tenin'Andriamanitra zay jiro sy fanilo ka mahatonga fitahina ho an'izay mandre azy ary tsy fitahina ho azy ihany fa ho an'ny ankonany eny ho an'ny mariko ho voninahitry'Andriamanitra ivavaka isika Andriamanitra mahagaga indrindra anao Jesosy ary voalovoka tokoa zay tsy hay atakana fototry ny fitahina rehetra fototry ny fiadanam-po ary tombo tokoa ianao fototry ny famonjena mandrakizay dia misaotra anao zahay fa na dia sombony ihany aza no voarainy amin'ny teninao dia miasa ianao amin'ny alalan'izany
sarô reto mpanomponao malalanao forenao eto amin'ity toerana masina ity iaona aminao handre ny tenin'Andriamanitra ary mbola handre zany handray zany mba ho teny velona teny amokatra ao amin'ny fiainana zany raha isaraka eto zahay raha vita amin'ny fotoana dia afaka itenisy hoe nandray tokoa aho ary nandatsakampo anao Jesosy tenin'Andriamanitra velona mamelona na dia ny maty azy fa dia mipaherezo indrindra amin'ny asa sy fahaparezana zay mbola atao satria ianao no manao izany dia Jesosy Kristy teny tonga nofo ho an'ny olona rehetra ho famonjena.